manavao ny fanahy masina ho aminareo ry afako a ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesoa Kristy tompontsika. Tratran'izao alahady vaovao izao tsika ry havana malala ary indrindra miditra amin'ny lohahevitra vaovao ihany koa izay mampafantatra antsika ny amin'ny fanavaozan'ny fanahy masina ny fiangonana ankehitriny. Andeha ry havako ny Titosy toko fahatelo ny andininy fahatelo ka hatramin'ny andininy fahafito no akatsika ny afatry ny tompo amin'ity alahady maraina ity. Amin'ny tantaram-pamonjena ry havana malala dia miseho amin'ny endrika telo ny famonjen'Andriamanitra. Ao ny fahariana izao tontolo izao ao ny fahatanterahan'ny fotoana izay natanterahany Jesosy Kristy ny famonjena dia ny teo amin'ny azo fijaliana ary miditra amin'ny vanim-potoana ny fanahy masintsika ary izao vanin'andro enantsika izao ry havako dia vanim-potoana ny fanahy masina. Izany hoe ao aorianan'izao fotoana izao zany, ao aorianan'ity vanim-potoana iainantsika ity tsy misy tsony famindram-pon'Andriamanitra ao aorianan'izany hoe mbola isy vanim-potoana hafa fa ity ny farany, izany hoe ato anatin'ity vanim-potoana ny fanahy masina ity zany no hanavaozana ny zavatra rehetra. Ary izay no mahatonga lohahevitra antsika eto manao hoe manavao ny fanahy masina. Ary rehefa miresaka isika ny amin'ny hoe fanavaozana dia asa avy hatrany no ambadika izany hoe fanavaozana izany. Ao anatin'ity Titosy toko fahatelo ny andininy fahatelo ka hatramin'ny fahafito ity ry havana dia lohahevitra iray ihany no raisitsika manao hoe ny asan'ny fanahy masina voalohany mampahafantatra ny olona ny fahadalàna. Ny asan'ny fanahy masina voalohany dia mampahafantatra ny olona ny fahadalàny. Jerentsika eo amin'ilay andininy fahatelo eo dia hoy izy fa isika koa dia adala fahiny. Isika koa dia adala fahiny. Raha jerena tsotra zany hoe adala zany aloha raha hoe fijerintsika fotsiny eo amin'ny fiarahamonina dia hoe olona mahana fijery tsy mitovy amin'ny rehetra. Raha ny rehetra mieritreritra fa miakanjo ny tena ara-dalàna dia ny azy indray zany tsy miakanjo no ara-dalàna aminy. Zany zany olona adala. Ianao zany tokony andiny tena zany eo amin'ny fiarahamonina raha vao tsy mifanaraka amin'ny sain'ny olona zany ianao dia inona ianao zay? Adala ianao zany zay. Fa raha mijery raha havana malala ato anaty soratra masina izay perikopa fanindran-dalana amin'ity hatenin'Andriamanitra ity dia misy endrim-pahadalàna izay seho soratra masina raha mijery ny amin'ny testamenta taloha miresaka an'ireo vehivavy tao Jerosalema. Inona moa ny fahadalàn'ireto vehivavy reto? Ny fahadalàn'ireto vehivavy reto dia izao manana toetra ny filibana izy ireo. Ary reto vehivavy tao amin'ny lapa. Elana tsiny aloha fa ny vehivavy voaresaka eto satria na le testamenta taloha na le testamenta vaovao dia somary mitodika any amin'ny vehivavy kanefa tsy dia hifantoka loatra amin'izay tsika fa inona ny lesona ho raisina ao anatin'izay. Reto vehivavy ny Jerosalema ireto dia tena hoe ny aina tao anatin'ny filibana, ny aina tao anatin'ny fanaranam-po ary nitokotoko foana izy ireo mahatoky amin'ny zavatra tsisy dikany. Dia io moa misy fitenenana hoe mila miala amin'ny zone de confort izy ny fitenenana satria tena anisany hoe ny liba tao anatin'izany fiainana tao anatin'ny lapa zany reto nanao ny faharatsiana ireto vehivavy reto ka ampahafantariny soratra masina azy eto hoe ianareo vehivavy ny Jerosalema anie ka mbola izao ny azo anareo hoe amin'ny herintaona ohatr'izao nareo dia loza ny azo anareo sisa izay ambarany soratra masina nampahafantarina azy ireo ny fahadalàna izay nataony. Fa raha mijery ihany koa tsika ry havana malala ao amin'ilay filazantsara izay Jesosy sy ilay Samaritana no fampiresaka teto, inona moa ny zavatra niseho tao anatin'izany? Rehefa nandeha Jesosy ny mpianatra tonga tao an-tanàna dia nirahan'i Jesosy Kristy ny mpianatra andeha hitady sakafo. Fa i Jesosy Kristy kosa dia nakeo am-patsakana teo amin'ilay vehivavy Samaritana izay nangataka rano. Ny zavatra niseho rehefa dia izao ariarin'i Jesosy Kristy ny fahadalàn'ity vehivavy ity satria nahoana ny fahatongavany eo am-patsakana aloha dia efa fahadalàna anankiray satria teo amin'ny jiosy maraina ihany ny fakana rano. Amin'ny maraina ihany zany ny fakana rano teo amin'ny Samaritana moa zany. Fa ity vehivavy ity dia amin'ny mitatao vovonana izy ny tonga eo am-patsakana rano aninony aka rano.
ary nyfanindry tamin'izay mihitsy ny fahatongavan'i Jesosy teo dia gaga hoe fa maninona moa ny ity vehivavy Samaritana ity no amin'ny andro mitatao vovonana no maka rano satria tsy afaka mifandray amin'ny fiarahamonina izy noho ny fahadalana. Ary ato anatin'ny soratra masina moa dia lazainy tsotra fotsiny izy hoe vehivavy Samaritana. Fa rehefa avy eo amin'izay lazainy Jesosy Kristy aminy hoe inona moa ny fahadalana ao ry vehivavy dia nilaza izy hoe zaho izy izy tsy manambady marina izany ozy izy Jesosy fa zaho efa indimy sarabady ianao ary le miaraka aminao mbola tsy vadinao. Izany hoe ay zany ity vehivavy Samaritana ity dia vehivavy mpivarotena. Ary ny vehivavy varotena tsy afaka miara-maka rano amin'ny fiarahamonina satria menatra izy dia tsy maintsy amin'ny andro mitatao vovonana izay tsisy mpaka rano no maka rano izy. Naseho an'i Jesosy Kristy miariary eto ry havana malala ilay fahadalan'ity vehivavy ity tamin'izany fotoana izany. Ary gaga ny mpianatra rehefa nahitan'i Jesosy teo amin'ilay vehivavy Samaritana satria ahoana koa no ataon'i Jesosy eto. Ary le fahatsakana tamin'izany fotoana izany dia toerana fanaovana rendez-vous izy ny fitenenana. Toerana fanaovana rendez-vous le fahatsakana. Ary ilay zavatra niteneniny Jesosy Kristy tamin'ilay vehivavy omeo rano dia izany no morsa nampiasaina tamin'izany fotoana izany. Izany hoe raha ohatra zany ka misy olona te-haka an'ity vehivavy ity dia makeo am-pahatsakana dia miteny amin'ny fotsiny hoe omeo rano hosotroko. Dia tahaka izany mihitsy no nataon'i Jesosy Kristy tamin'ity vehivavy ity mba hahatonga saina azy hoe ianao anery vehivavy ka olona hadala eo amin'ny fiarahamonina. Ry havana malala ao amin'ny Tompo, ao ireo vehivavy tao Jerosalema izay nanana ny fahadalana. Ao ity vehivavy izay niona tamin'i Jesosy ity izay manana ny fahadalana. Fa zao isika rehetra zao koa ry havana malala mba mety manana ny fahadalantsika isika. Mety manana ny fahalementsika ary ampahafantariny fanahy masina anao izay ny asan'ny fanahy masina, ampatsiaro anao ny zavatra rehetra. Fa manana fahadalana isika zay lazay ny Titosy ry havana. Adala isika fahiny satria nahoana tsy nanaiky an'i Jesosy Kristy. Tsy niombina tamin'i Jesosy Kristy. Ary mbola misy fahadalana tsy afaka ao amintsika ao ry havana malala. Mety adala amboninahitra ianao. Hoana moa le hira iny adalam-pitiavana. Mety adala ny fisotro-toky ianao ny amin'ny fahatorany zavatra samihafa. Dia izao ry havana malala, ny antony ampahafantarany fanahy masinao an'izany dia mba hiovanao indray tahaka ny nataon'i Jesosy Kristy tamin'ity vehivavy ity. Rehefa nitenen'i Jesosy Kristy fa adala ny fijagatsagana ianao dia inona nataony? Lasa izy niazakazakana ka ny tanàna tany amin'ilay vadiny anankidimy hoe aleo zany andeha hoany fa sao dia Jesosy ny tonga ny voalohany ka anara-baraka. Ary ny andiny eo ambany dia milaza an'izany, niazakazaka ilay vehivavy naka ny tanàna nilaza taminy fa tonga ilay Mesia. Ry havana malala ao amin'ny Tompo, mety mbola manana ny fahadalana ao ianao, fa eto ry havana ny fanahy masina te hanavao anao indray. Te hanafaka anao anatin'izany fahadalana. Te hanafaka anao anatin'izany fahalovana izany. Koa raiso ny fanahy masina ry havako, anjaka feno ao anatinao, analanao anatin'izany fahadalana izany, ka hatonga na olom-baovao indray, ka afaka miteny aminao tena olona navaozina tokoa tamin'ny alalan'ny fanahy masina ianao. Ny faharoa ry havako, ao anatin'ity ten'Andriamanitra ity dia izao: ny asan'ny fanahy masina dia manala ny olona amin'ny fahadalana. Ny asan'ny fanahy masina dia manala ny olona amin'ny fahadalana. Izany hoe rehefa nampahafantarin'Andriamanitra anao ny fahaдаlanao dia eo ny fanahy masina analanao amin'izay ao anatin'izany fahadalana izany. Eo amin'ilay 15 sy ny 9 ry havako, andeha hovakiantsika ilay Titosy. 15 sy ny 9 dia hoy izy: dia tsy avy tamin'ny olona ny asa amin'ny fahamarinana izay nataontsika, fa araka ny famindram-po kosa no namonjenantsika tamin'ny fanasan'ny fiterahana indray sy ny fanavaozan'ny fanahy masina izay nahidina betsaka tamintsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy mpamonjy atsika. Izany ry havana malala ilay fanavaozana.
rehefa manala anao anatin'ny fahadalàna ny tompo dia izao izy mihitsy no manapa-kevitra andefa an' Jesosy Kristy anafaka atsika. Ary moa ve ry havana malala tsy izany ny antony nahatongavan'i Jesosy? Mba hanala antsika ao anatin'ny fahalotona, hanala antsika ao anatin'ny maizina ao amin'ny fahazavany mahagaga. Ary io tsisy fanapa-kevitr'olombelona mihitsy hoe Jesosy Kristy eo avianao aty mba hafao zahay, fa Andriamanitra nanapa-kevitra andefa ny zanalay tokana hamonjy azy. Mampatsiaro antsika n'ilay fanoharana izay nataon'i Jesosy Kristy zany ry havana malala, ny amin'ilay atompotany izay nirahana ho amin'ny mpandova. Vonoina avokoa na ny mpaminany sy rehetrarehetra nirahana fa Jesosy Kristy irery any sisa no nitsangana tamin'ny maty namonjy antsika mpianakavin'ny finoana. No hamarinina tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy isika ry havana malala. Izany hoe no hamarinina tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy zany dia zavatra anankiroa ihany farafahakeliny. Ny voalohany dia hoe manana an' Jesosy Kristy ao anatinao ianao, manana Jesosy Kristy miara-miaina aminao ianao, ary nanjakan'i Jesosy Kristy ny fiainanao. Dia tena samy teny an'izany tokoa ve tsika ry havana malala, satria Paoly apôstôly dia nireny amin'izany mihitsy. Kristy ozy izy no velona ato anatiko. Dia tena samy reharehan'izany ve tsika ry havana izay ato anatin'ny fiangonana hoe tena velona ao anatinao tokoa ve Kristy? Ary Kristy manahoana ny velona ao anatinao? Kristianiza ny velona ao anatinao? Le Kristy pahary ny zavatra rehetra ve? Le nafony aino ho anao ve? Fa be dia be no atsangan'olona ho Kristy ry havako amin'izao vaninandro iainantsika izao. Be dia be no atsangan'olona ho Andriamanitra mba hanafaka azy amin'ny toe-javatra samihafa. Fa eto ry havana malala, manala ny olona amin'ny fahadalàna ny fanahy masina tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ndraindray tokoa tsika rehefa mijoro vavolombelona dia anisan'ny zavatra tena mba manohana ny fo misy ireny fijoroana vavolombelona ireny, ary tokony hiavaka amin'ny fijoroana vavolombelona ataon'ny fiangonana hafa ny fijoroana vavolombelona ataontsika. Satria nahoana? Rehefa misy olona mijoro vavolombelona dia izao ny zavatra, izao votoatin'ny fijoroana vavolombelona, lay faharatsiana ny tena ireharehana ao anatin'ilay izy. Sary havana tena nanambady folo ataloha, ary tena nanao fanao izao tontolo izao misy izany reharehana ao anatin'ilay fijoroana vavolombelona. Fa ny tena fijoroana vavolombelona ry havana malala dia hoe inona ny zavatra nataon'ny tompo taminao mba nahafaka anao tao anatin'ny faharatsiana. Manomboka eto izany rehefa mijoro vavolombelona dia tadio tsara, tsy le faharatsiana no nitantaraina tary. Ary matetika rehefa any amin'ireny toby ireny dia izany zavatra misy eo amin'ilay fotoa malalaka dia mijoro vavolombelona. Za zao efa nangalatra, efa namaky pa, efa namaky trano, efa nanao an'izao zao. Fa inona le asan'Andriamanitra ka nahatonga anao ho voavonjy? Ry havana malala amin'ny tompo, manala anao amin'ny fahadalàna ny tompo. Ekeo izany fanavaozan'Andriamanitra izany ry havana. Fa tsy tia ny hisy ho very isika na dia ray akory aza. Manapa-hevitra androany ry havako, manavao anao ny fanahy masina, tsy tonga ho azy aloha hevitra izao, fa manavao anao ny fanahy masina. Te hanalanao anatin'ny fahadalàna izy, te hanalanao anatin'ny aizina izy, te hitondranao eo amin'ny fahazavana mahagaga izy. Dia le fahazavana izao tontolo izao dia hoy ilay mpandinika iray izay hoe tsy mila masoandro vao misy hazavana hozy izy. Fa rehefa manana an' Jesosy Kristy ianao dia manana ny fahazavana. Rehefa manana an' Jesosy Kristy ianao dia mazava eo amin'ny fiarahamonina. Rehefa manana an' Jesosy Kristy ianao dia afaka mijoro vavolombelon'i Jesosy Kristy na amin'ny teny na amin'ny asa. Ho feziko dia hijanona ry havana. Zavatra roa ihany no nomeny tompo anao dia izao: ny asan'ny fanahy masina dia mampahafantatra antsika fampanota isika. Kanefa tsy mijanona eo izy ry havana, fa ny asan'ny fanahy masina dia mitona antsika sy manala antsika ho anatin'izany fahadalàna, ao anatin'izany fahotana izany. Koa ekeo ry havako ny fanavaozan'ny fanahy masina mba hanana antsika fiainana vaovao indray, ahafahantsika miara-miaina amin'i Jesosy Kristy tompo amin'ny fifaliana sy amin'ny fitiavana. Ho azy ny voninahitra ry havana, fa ny teny kosa dia mba ho fiainana ao antsika. Amen.